Intiao tandrona ranjakavola mbola amin'Andriamanitra fo ampitondray niafatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana janoary nananganatsika lohevitra hoe fototry ny finoantsika ny tompo ary ny mpanjaka voalohany telo valo ambin'ny folo izay mitantara zavatra efa fantatsika loatra no tsy ahivina sy ananterantsika zany fianarana zany hoe fototry ny finoantsika ny tompo. Raha io toko fa valo ambin'ny folo manontolo ny vakina dia azo tenina tahaka izao hoe nivavaka tamin'Andriamanitra Bala sampy ny ankamaroany Israely. Eny fa toa voataona naraka zany hatramin'ny mpanjaka Ahaba azy. Dia niran'Andriamanitra Elia aneo amin'ny Israely, aneo maromaro ny anatreny ny vahoaka Israely sy ny mpanjakany fa Jehova ihany n'Andriamanitra. Dia nanao tahaka izao, nasiana kitay fanongo fanatera-panatitra teo amin'ny toerana anankiray, dia napetraka teo amboniny teo ny fanatitra, dia samy mivavaka reto mpaminan'ny Bala 500 lahy asaina mangataka amin'ny Bala andatsaka afo amin'io fanatitra io. Dia hivavaka indray Eli rehefa avy eo angataka amin'ny Jehova andatsaka afo amin'io fanatitra io, ka izay Andriamanitra mamaly amin'ny alalan'ny afo alatsaka amin'io fanatitra io no Andriamanitra. Zay le toe-javatra. Dia ny fitinana amin'ireo andininy vitsikely andininy fahina amin'ny telopolo sy amin'ny telopolo ireo hoe ary tamin'ny fanaovam-panatitra ariva dia nivoaka Eli. Fa afaka ataon'ny Eli io hitantsika io. Jehova aoka ho fantatra anio fa ianao no Andriamanitra. Nyaino ahy ianao Jehova mba ho fantatry reto olony reto fa ianao no Andriamanitra ary izaho no mpanodinao. Zay le défi ary retsika hitatsika tsara tao anatin'ilay perikipatsika teo. Ary tamin'izay tena nina nilatsaka ny afo avy any an-danitra namindevona ny fanatitra ary somary noranitiny Eli mafimafy ny fifaninanana alohan'ny ivavahany nasainy tondrahana rano. Tondray rano zay io kitay io sao zay nareo fa maina be dia mirehitra ho azy io. Nasaina tondrahana rano, nasiana hady mihitsy nanodidina ny fienoana rano. Zany moa lazainy sasany indray vakiko any amin'ny internet any, ile rano natosaka iny nge pétrole latsaka avy tany an-danitra ny afo namindevona ny fanatitra manontolo ny kitay manontolo hatramin'ny vato hatramin'ny vovoka levona ary dia nikoka tamin'ny tany ny vahoaka rehetra niaiky teo masony rehetra teo hoe Jehova n'Andriamanitra, Jehova n'Andriamanitra hoe ny vahoaka. Tantara averiny soratra masina ifampaherezantsika sy ifampitaomantsika zany mba tsy hananatsika Andriamanitra fa tsy Jehova. Fa manaraka akaiky ao confirmation, identification
angatany ery amin'i Jehova hoe aoko fantatry zao olony zao fa ianao Jehova Andriamanitra ary izaho no mpanomponao. Iretsy ny mpanompony Bala, i Bala no Andriamanitra ivavahany reo. Rehefa hamaky tsara ny tantara io nareo dia andre ny fahasahasahiny Eli miteny amin'ireo mpaminany ny Bala reto hoe antsoy mafimafy kokoa fa sao dia mbola matory izy. I Bala zany mbola matory io ka tsy maheno mivavaka ataon'reto mpaminany reto i Bala Andriamanitra ivavahany zareo dia niaikainy Eli tahaka zany manao défi amin'reto mpaminany Bala reto Eli. Tsaroko tamin'ny manana an'io atao hiverina kely amin'ny tantara sika Jaona 9:7 nanapoa mba ho zay no filazany tsara nampiarahana tamin'ity pericube ty gaga aho fa ndioka 7:70 nalaitsika. Jaona 9:7 vakina manoko amin'ny 3:30 ka hatramin'ny 4:30 satria mitovitovy fototra ampianarana dia tokony ho tafaraka atao anatin'ny pericube. 5:30 Jaona 9:7 raha lehilahy namaly azy hoe le mpanadina azy zany reo ry mpisorona ry fariseo ry mpanoradalàna manadina azy. Raha lehilahy namaly azy reo hoe mba mahagaga tokoa lahy zany fa tsy fantatra reo zay niaviny nefa nahasitrana ny masoko izy nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao sitrapony moenoiny. Hatrizay dia tsy mbola re fa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany dia tsy mahefa na inona izy. Ary namaro reo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'io ry alahy ka ialany rey ve no mampianatra anay dia miroany izy. Zareo manao ialahy reo zareo fariseo mpanoradalàna reo jiosy nanetika tsy tia andray an' Jesosy fa i Jesosy nanasitrana ty lehilahy teraka jamba tia. Vakio tsara indray Jaona 9:7 eo mba anatrana any fa tsy gazety mitantara olona maty be dia be foana vakina fa io filazany tsara ny Jaona 9:7 io vakiny mba ahitanareo le tantara. Sitrana lay lehilahy teraka jamba fa Andriamanitra tsy miaino ny mpanota sy mivavaka aminy sy miaino azy ihany miaino hoaraha mba amin'ny fiteny soratra masina tamin'ny iakaran'i Jesosy tamin'ny tany an-danitra Marka 4:40 ary Jesosy nakarina tany an-danitra fa izy ireo kosa nitory ny teniteny tontolo eny na raha ny famantarana maro ho fanamarinana zany fampianarana ataon'ny apôstôly zany. Andriamanitra momba ny mpanompony amin'izay asany rahany azy mba ho fantatry zao olona zao ho Eli fa ianao Jehova n'Andriamanitra ary zaho mpanomponao. Fa ny nampiainantsika zao marobe ny mpitoriteny ny rehetrarehetra eny. Amin'izao andro iainantsika zao marobe olona miteniteny zavatra eny rehetrarehetra eny. Ary zany nataoko tamin'ny mpampianatra andry zareo nataon'Andriamanitra fanena sao ny fotom-pampianarana raha zay tamin'ny katekomena ao maly fa efa mianatra katekomena sao dia misy tavela tany an-trano zany zareo maly
hoe la théologie de la prospérité. Raha vavaka ty aminay nareo, aty aminay nareo mandeha mivavaka, de tonga mpanakare ary io ihany no ritiny. Zay Andriamanitra mamonjy ny olona mpanoto, zay Andriamanitra mampibebaka ny mpanoto, zay Andriamanitra mampiala azy amin'ny lalam-bratsy. Tsy saly toriana fa iny le sectus iny ihany, secteur iny ihany, iny section iny ihany, zay ny maha secte ny secte, iny ihany no hitikitriny isaky ny mihetsika. De hoe amantsy azy fatapo tsara satria olona miresaka tamiko taloha, olona niaraka tamiko teto taloha, magaga loatra raha zao Andriamanitra ivavahanareo zao, tsy mahay mitaona anareo amin'ny fibebahana akory, nefa lazainareo fa mampanakarena anareo. Fa de Andriamanitra inona ny tena ivavahanareo ao? De nomeko anarana hoe Andriamanitra ny arena, tahaka ny fahaizany tamin'ny andron'ny Israely. Misy ny Andriamanitra ny ady, misy ny Andriamanitra ny atsara-tarehy, misy ny Andriamanitra, misy karazana reny Andriamanitra be lehibe. De ny an'zareo zany le ao amin'zareo le Andriamanitra ny arena. Fa ninay hoatsy zany. Ny Andriamanitra ia miteny aminay izy, de mampianatra anay izy, de mampafantatra anay hoe ity fahotany ity hibebanao, ity ratsy ity hialanao, fa rehefa miaraka amiko ianao tahiko ny fiainanao. Fa tsy hoe tongava ty aminay any de tonga ty zay de mpanakareny. Nangingina teo moa le ranamana fa fatapatany any lay fasiahako rehefa mampianatra. Amin'ny teny apôstôly Paoly zay lazainy sasany mono rehefa tonga any aminareo aho de malemy, fa rehefa mitaratasy aho no masika. Hoy ny apôstôly Paoly. Vakinareo amin'ny Korintiana faharoa, toko faharoa ambin'ny folo zany, toko faharaiky ambin'ny folo, toko faharoa ambin'ny folo. Ny défi ny Elie eto de hoe mba ho fantatry zao olony zao fa ianao no Andriamanitra. Nampanaovy ny Elie démonstration mihitsy Andriamanitra mba hampanginana ny fahavaliny finoana. Misy mizary toetra, tsy hoe mizary toetra ara zany fa miteny ratsy ny fiangonana, milaza ny rehetrarehetra ny hoe nareo makaokady fotsy eo, zay olona be dibe mivavaka ao tsy mivavaka koa ngereo. Taotao amin'ny pastera mitehaka fotsiny reo de tonga ao. Tsy mitady an'Andriamanitra zany reo. Raha misy an'izany tonga eo andana mody hoe tsy hitady an'Andriamanitra anao tonga avanao aty. Misy an'izany eo. Izy koa tsy fanangatana io i raha mahatan'ny olona ay anao tsy hitady an'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra ary tsy terena araka ny filazan'ny sasany azy. Zahay tereny pastera hitehaka safady ary andraranareo manomboka am'izao aza miteraka rehefa tsy mafana anareo no ataon'Andriamanitra. Fa tsy zany akory miantony ivavahanitsika sady hoe mandeha falifaly ty am-piangonana zao tongavantsika ty zao taoranga mandeha jery teatra any am-piangonana. Ny zahinona no atongavanareo tany anefitra hoijaonina mpanao batisa fa izany le za volotaratsofony rivotra fa iza olona miakanjo tsara fa izahina no atongavanareo any de manontany anareo a izahina no atongavanareo ty am-piangonana. Le hitondra ny kiraroko vaovao le vaovidina maly pastera am'izao crise zao mbola mahazo kiraro vaovao a.
za inona natolavanao aty valioana hitady an'Andriamanitra ary tia mba hampianaro an'ireny olo ireny zany fampianarana ny soratra masina zany asan'ny apôstôly toko 7 manao telo moka am'izay tenitenenina foana eny ny olona dia tsy mahafantatra zany fomba fivavahany olona zany. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 7. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7. Mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapa ka hahita azy kanefa tsy mba lavitra atsika aninona hitady an'Andriamanitra ka atsapa le atsapa io zany vous expérimenterez manao expérience amin'ny fiainanao amin'ny tompo ianao ary zany hirahira tsika eto hoe miaona amin'ny tompo ianao diny ianao fa manaraka ny tompo dia mahita expérience ilay mpandehananay fa tsy hoe androany dia androany mivavaka atao akady fotsy dia androany dia androany dia tonga dia tany an-damitra ka rehefa tsisy an'izany tsisy Andriamanitra ao fa mandeha tsy tiako ampiasaina le voambolana fa zany tsy maintsy ilazana azy pazapa raha mboarina kely un petit pas mitsapa to mitady ahatsapa mitady famantarana aseo ny tompo anao zany mba leseny lahatra anao mba iandro zay misy jamba tsy reo le folo lahy eo amin'ny toko 7 ambiko akory misy jamba zay nanatona an' Jesosy dia misotrany tompony maso en première étape aona ny fahitanao ny olona hoy Jesosy mantsy an'le olona jamba sitrany dia hoe le jamba ohatry ny hazo mihetsiketsika zany mahita kely izy zany fa ny fahitan'ny olona dia ohatry ny hazo mandeha dia nalay tompo fanondroany nametrany tanana fanondroany lay marary lay jamba dia nahiratra ny masony zay izy vao tena nahita tady dio tsara fa Andriamanitra miasanao amin'ny fiangonana fa tsy mekanika baikonao hoe ping dia mihetsika ry ping dia mihetsika ry fa Andriamanitra miasa tsisy mahabaiko azy araka ny fombany araka ny fanaony am'Andriamanitra azy tsy misy mahabaiko azy tsotriny andro zalahatsy tokava tia fa androany amin'ny herinandro tia dia cette jour continue de fahagagana zany hoe programme zareo zany Andriamanitra zareo dia ndao zay Andriamanitra fa ho avy eo ny olona anao cette jour fahagagantsika baikory zany ny Andriamanitra ivavahana tsy zany ny atsika ny Andriamanitsika Andriamanitra any ambony any an-danitra tsy mahisy mahafaka miteny amin'ny hoe mibaiko azy hoe ataovy an'izao any ataovy an'izao ataovy tsia fa mivavaka miaino ahy ianao Jehovah miaino ahy hoy Eli dia donc enina ny filazany Jakoba efa nibakitsika tamin'ny fotoana efa verina ihany Jakoba toko 10 ny fomba fitantarany Jakoba zany fivavahany Eli zany Jakoba toko 10 ny andiny 7 efa toizany tantara io eo hitanao zany zavatra zany hitrano fa Jakoba zany mampafantatra atsika any Eli Jakoba toko 10 andiny 7 Eli dia olona tahaka atsika ihany ary izy nahery ny vavaka
mba tsy latsany ranorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranorana telo taona sy enim-bolana ary mivavaka indray izy dia nandatsaka ranorana ny lanitra ka nahavokatra mitady. inona nataony Elia? Nibaiko an'Andriamanitra izy. Zany nataony. Na Elia mivavaka. Ary zany ny fampianarana amin'ny fiangonana. Mivavaka. Tao amin'ny mpiatafika izay maly zany no leitmotiv teny mitarika mivavara kizy ho iaho mantsy ny mpiatafika mba atonga ny olona ngetaheta fiaonana amin'ny tompo. Nataoko fampimezana azy aza atao maketraka anareo ny fametrahako eo amin'ny hira atao tsy isaka ny mihetsika mila fa 120 tompo mba te hiala aminao ny olona ka ny ora aza atao maketraka anareo ny hira nino mantsy ny mpiatafika fa nietaeta tsika dia mba hiaona ny olona amin'Andriamanitra fa misy olona nge tonga ho mpiangonanao ny sasany ary sotra an'Andriamanitra fa tsy mba manan'izany fomban-drazana zany tsika makady fotsy dia manatitra rakitra ty amin'ny altara fa raha nanao zany tsika efa betsaka ny tsy nanana poketra nentina nody. Zao manko tantarainy rahalasana vavy mitondra fiangonana any am'izay manao le rakitra terina ty amin'ny altara manko aizy anao dia ho any amin'ny altara ve anao dia hivimbitra ny poketra dia apetraka eo sy tianao mino fa re tonga rehetrarehetra dia olana iny hivavaka reo hitady an'Andriamanitra reo mitovy ahy ihany mba dia ohatry ny saiko koa ny sainy apetraka teo ny poketra lasa mandeha manatitra rakitra ny amin'ny altara hoe mamafazavoa gasy verina avy any tsy hita ny poketra ary ty tantara ny ainany ramatoa tao tokotany tao nanao zafady a lasa manome toerana ny ramatoa amin'izany fanazavany zany fa izy ny aina azy voaka avy tatao am-piangona tato ny vavaka indray andro vavy antitra efa lehibe fa mihoatry ny 70 taona araka ny fitantarany azy mikokokoko tokotany ao amaniny ianao reny dia mitantara am'izay zao le tantara misy lehilahy rijarijo madio be ao tokotany ao dia ty vavy antitra ty ndia ao amin'ny toalety fantareo fa ny toalety ny vehivavy aizany mihaja be misy riana dia hoy ty olo manakaja mihaja be ty tamin'ilay vavy antitra neny tsy azo entina any angabony iny baiboly masina iny fa zava-masina nreto vavy antitra atsonariny zany zava-masina baiboly marina ara-panazavana toko amin'ny raha fotsy tokoa ny hevitleranga hoe tsy azo entina any angabony ono ny poketra misy baiboly vereo tazomoketo fa lasa anarany eny makao zany koa mba ola tsy valara efa horeny be nike zany vehivavy zany efa horeny mireniny zany fitahiny zany dia raha matobe lasa nakao sans souci niakatra nakao amin'io toalety mihaja be io verina avy any dre bebe tsy hita zay naleny le poketra tsy hita zay naleny le olona nanaja azy teo hoe neny aoto tazomoketo fa andasako eto anao fa tsy azo entina any ny zava-masina ohatran'ireny baiboly reny dia lasa n'le poketra n'le raha mamabe tato am-piangonana zany misy olona tongato tsy hitady an'Andriamanitra zany andeha angalatra mba ho fantatra zao olona zao Eli fa ianao Jehova n'Andriamanitra ary zaho mpanotonao mino aho fa
tsy dia hoe teniteny foana ny lazaiko eto aminavy ameto miboeriboerika eto fotsiny aho teny tsy fantatra dia tsisy ninona azonareo akory lazaiko aminareo ary tsy misy olona mandray famonjena zany akory atao am-piangonana tsy misy zany olona miovafo zany akory atao am-piangonana tsy misy olona resy lahatra hiankina amin'Andriamanitra zany akory ato inona lazaiko eto zany ve fa nareo be dia be tonga reo ony a olona miroatra fotsiny manao rebikondry tantara ondry mpampianatra teo vo mandreny izy dia sodiny dia miainga tony ny ondriny belo mandeha manatona azy manao rebikondry fotsiny tsy misy farisian-dahatra tsy misy hoe taditady an'Andriamanitra fa dia lasa neny tonga dia mandeha koa zay aveuglement zany ve natoavanareo ty raha zany no antony fivavahantsika akatona ty fiangonana ty fa tsisy ilana azy sasa koa le pastiry ty fa Andriamanitra miasa ato am-piangonana ary raha tsangatsika eto reny olona nahita fahagagana reny tsy omby eo an-tany anaovantovo fahagagana any amin'ny fiainany any tsy omby eo an-tany tsy omby ditrato hoe tsangana zay navana oay femotrano sa tsy mariny zany samy efa nanehoany toko fahagagana dolony tsirairay tany amin'ny fiainany tany avy ta izy io a miainy ten'Andriamanitra le olona dia nanandrana raha mariny zany na tsy andramoka izao fa dia nandramanao le izy dia marina le izy dia asiany toko taminao le fahagagana dia nenao a milaza le salamy fahatelo amby roapolo andimy fahenina hoe hitetra am'trano Jehovah no lava tamany ianao tsy za tsy no miambiko fa i Jesosy miseho aminao amin'ny asany magaga amin'ny fiainanao isan'andro mba ho fantatra zao olona rehetra zao ho ery fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary zaho mpanomponao dia nalatsaka Andriamanitra ny aho valiny nivavaka nataony Eli fa toizany e tantara io amin'ny nanaovana andreo mpaminany ny bala sambory tao zao ho Eli nasainy Eli ny vonoina mamitakolona raha mahazo atao eto an-tanàny zany hoe zay olona mamitapitaka vahoaka ao sambory ary raha misy ray fotsiny amireo atao an'izany manginireo tsy azo atao zany tsisy lalàna azo anaovana an'izany hoe hiteny an'izany amin'ny député venao hoe mba hamoay lalàna kely tompoko momba ny fivavahana eto Madagasikara ka zay misasa mamitapitaka olona eo any Eli natao hany ataonay asena mba mifanena amin'ny zalahy reny dia miteny aza fitahana le tsy ny vahoaka mba irazao ny marina izy raha nisy diso nataotao izy hibebaka fa tsy lambolamboinareo ao dia amboamboarinareo ao dia kikisanareo ao ny olona fa tsy zany no filazantsaratsika tsy zany no fampianarany soratra masina raisitsika tsy zany no sanatry hoe afafy sy hitomana vahoaka ambampiana azy akanany areo sanatry teny momba ny teti-bola le olona
teny vola omen'andriamanitra atsika le olona ary ananany an-tranoko sifra ea tsy vavakato nareno adala manome azy amreny tetibola reny mahatonga io vola be io omen'andriamanitra atsika anatin'ny tetibola iony iadalanareo manao rakitra nefa nareo tsy mahita vokatra kory am'izay fivavahanareo dia manao ampafolokarena olonareo ohatry ny fanaon'ny sekta manao zany misy tsika ato hoe recensé zany ny sekta recensé iza le olona inavy mifananany otrina ny totanombidy ny fananany dia arotsaka ny ampafoloka zany tena ataotsika ato efa tonga tany aminareo hoe dia koa nananao recensement tira carnet ranona logement atao hoe sao dia voatono mety logement aoka safotra eo ianao dia tonga tany dia koa nananany tany firy ny tomobilanareo firy ny tranonareo firy ny tanim-barinareo otrina ny totalobidinareo tan divisé par 10 ity zany tompoka arotsaka ao any am-piangonana tonga ny volana manaraka iny ianao fa tsy tonga le contrôleur tonga any an-tranonao zany ny sekta tongany mandraona anao hoe namitaka an'andriamanitra ianao tsy nalohanao le mpafolokarena voaozy ianao dia matahotra zany am'de le tanibary azy androsana le mpafolokarena ray sisy mianyty le ankonana ty tomobila ray sisy ao an-trano isy anankefatra izy falafy ny anankitelo ray sisy io zany sisa mba tsy foiny ekizy mba io kosa mba tena mba tsy tokony mitsony koa omba dia ahoana natao ka efa favona efa raiky fao ndia hivarotra n'indray vony zareo dia tatasineny io lasan'ny sekta tsika ve manao zany nisy nitakina tany an-trano tany hazy ny ampafolokarena anareo fa matoy ianao manao rakitra mandrotsaka ampafolokarena oatra zany farisendahatra ao ianatren'andriamanitra zany hitanao nataon'andriamanitra taminao dia ny anao manole dia nangonitsika reny dia nataony kajy hay nakamana izy e titibolatsika tsy lazaina sao dia tonga ao le olona reny fa ho fantatry zao olona rehetra zao fa ianao jehovah no andriamanitra pahary zao rehetra zao tompony zao rehetra zao mantahy ny fiainany zanakao ianao jehovah manomeny zavatra rehetra any jehovah ny tasy rehetra eo aminy zao rehetra zao sy miponiny eo aminy dia omeny ianao hoe arakarany ranona mazaka be dia omenany ity ranona kelikely any ny zakany any dia omeny satria misy olona tsy mazaka reny sao dia tsy fantatrao zany voamena bebe io anao tsy fantatrao tsony zay manodidina anao eo miavonavony ianao tsy zakanao zay le arena dikan'izany dia fantatr'andriamanitra dia tia omenany anina tia omenany any na mazanaka tiany anao dia zarainy araka ilay vavaka nataonao zay le hoe omeo anay any zay sahaza ao anay nga hoainy fanan'andriamanitra zavaina any an-tsaitsika any zany fampianarana zany fa za tsy mahay fa ny fanany tompo mahay mampianatra anao marina kokoa amin'izany ambarana zany ahafahanao manaiky tahaka nylety vahoaka reto ary ny ankohoka ny vahoaka nyaiky teo anatreny olona rehetra ianao jehovah n'andriamanitra jehovah n'andriamanitra zany fiekeny zany ataony tompo mahita finoana tahaka zany anao fiainanao fa izy rery no andriamanitra amen